misy telo mandeha de fepe reo meriky gn'andro le votramo io la meriky gn'andro dia mombony kiregnisika fagnamboarana izy fepe mivoaba isaky ny commune ny sakana mandrara ny vezivezen'ny fiara rehefa avy ny orana afa-tsy ireo fiara manao asa maika toy ny fiara mitondra marary. Hitatra ho an'ny misy olombava amin'ny sorana ireo ao koa ity anoet anamboarana nanomenjana Blaise ray atsika zay tsy mitazapotsiny ireo olana mbola sedrainy eo anivon'ny commune Antsirabe voalohany namana Désiré ka nanolotra solika 100 litatra anampiana amin'ny fako hitantsorika amin'ny fanamboaran-dalana. Fiara miasa itsinjovana ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny tanànana Antsirabe. Kely zany raha miohatra amin'ny adidy sy fako marobe izay dioviny eto ny fiady tanàna kanefa ihany kosany mba hoentina ihany koa iantso ireo tokony andraikitra maro samihafa na ny olo voafidy na ny sehatra tsy miankina mba hifanometanana amin'ny commune mba mifanadiovana ny tanàna. Zay ny anankiray fa ny faharoa ihany koa dia mahakasika ny fanamboarana ny lalana. Fantatra moa fa tsy vitana olona anankiray ny commune Antsirabe. Eo koa tsy fampipitaovana izay hita fa tena anisany ilay tanàna Antsirabe dia samy anao ezaka zay angataka ny fitondram-panjakana ny fitaovana toy ny camion benne ny engin hoentina mba hanarerana an'ity tanàna ity indrindra ny lalana. Dia ihany koa moa no nanolorako tena ary anambarako tamin'ireo moto PDS fa rehefa anomboka izy ireny hiezaka hanao izay tratry ny heriny tenako ary hanokana ateti-bola hoentina nampiana ny gasoil anamboarana ny lalana izay faritany eto anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Tsy mora ny fanarenana sy ny famahana ireo olana misy ka ery lehibe ny fifanohanana toy izao. Ery lehibe ho anay mpitatana ny fisiny fanampiana indrindra iarahantsika malala ny olana izay ianjadiny commune mianjady amin'ny commune ankehitriny indrindra amin'ny resaka vola zany angamba ary zay ny antony mety hoe nisy ny olana fandimpidimby teo aloha teo zay fa dia tena ery lehibe ho anay. Tanjona iraisana dia mba ho tanàna madio sy milamina Antsirabe. Pejy vankado ny le manga ohatrin'izy ireo ampianarana fito amby roapolo ankoatra ampianarana izay nakity any tokon'olo miady amin'ny lova asika manana aloha dia somary niakatrafatra kely any satria niakatra ny droit sy ny karazany dia somary mafimafy ihany. Refo ara-pivelomana avokoa manano tena ary tatsaha ny akamaroan'ny mponina eto amin'ny renivohitry ny distrika n'Antsirabe. Koatry ireo zokiolona izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra izao anefa dia nijery manokana azy ireo ny lehibe amin'ny faritra Anaramanga ka nizara ny fitaovam-pianarana. Satria isika izao anatin'ny vanim-potoana fampidirana mpianatra izay mampikaikaiky ny ray aman-dren'ny mpianatra dia ny vimbana fitaovam-pianarana ihany koa ny faritra Analamanga no zaraina ho an'ireo ray aman-dreny mba hanamaivanana ny fahasahiranana manoloana n'izay fampidirana mpianatra izay. Satria izay sahirana ny fampianaran-janaka dia tena faly nahazo fitaovana
na dia efa tsy nahitana trangana tsy fandriam-pahalemana intsony aza ny teto amin'ny distrika Antsorobe dia mitohy hatrany ny andromasom-pokon'olona ka nozaraina fitaovana mifandraikany amin'izany ihany koa ireo voamera ny fandriam-pahalemana. Fokotany folo atao anatin'izany distrika izany no notsongaina manokana nomenina n'izany fampitaovana izany. Izany moa dia noho ny fahatsapana sy noho ny fahitantsika teo alohaloha teo misy ny tsy fandriam-pahalemana izay somary nirongatra mba ahafahana miady amin'izany, mba ahafahana mampandry fahalemana ny vahoaka eny fotony ka gilet miisa 500 sifflet miisa 500 ary lampe torche miisa 20 zany no nozaraina ho an'ireo voamera ny fandriam-pahalemana ato anatin'ny distrika efa fanitelony izao no natongavany lehibe amin'ny faritra Analamanga ho an'ny teto amin'ny distrika Antsorobe izay namaliny hatrany ny etaetan'ny mponina indrindra fa eo amin'ny asa fampandrosoana miainga eny fotony. La fomba hatano nandray anjara regional nisha hatano lava fankakiny utate edikara ny fasany fototra fampandrosoana ka nampandraisina anjara ny rehetra indrindra fa ireo tanora mitady asa amin'izao fanankalozan-kevitra regionaly eto Bongolava izao. Loha hevitra 5 ny voaboasana ahafahana mitrandraka ny mampiavaka ny faritra Bongolava eo amin'ny tsenan'asa hanamorana ny fahazahoan'ny tanora asa hampandrosoana ny firenena. Ny tena tanjona koa dia ny fitrandrahana hoe inona mampiavaka an'ilay faritra. Ohatra tsika eto Bongolava zao araka ny voategniko teo hoe anisan'ny afaka mamantsy vary a Madagasikara iray manontolo ny faritra Bongolava dia voatraraka amin'ny lafiny rehetra. Tombon-dany ny toetrandro, voatanina ny relief, ny renirano sisa ahafahana manondraka. Ny tany ihany koa mbola tsy voatery izy zezika eto amin'ny faritra Bongolava fa tena mbola ao daholo ny singa rehetra ahafahana mampandroso zafo ny sehatra ara-fambolezana indrindra ny vary. Eo ihany koa ny resaka fiompiana izay misy amin'ny mampalaza ny tsiro-mandidy ny resaka omby, kisoa, raha mahalala ihany koa eo amin'ny tanora malagasy izay mianatra. Ny fanjakana matetika eo amin'ny 1 alina ka hatramin'ny 5 sy 1 alina eo ihany mba afaka hampiasa-panjakana isa-taona. Nefa raha ny tanora malagasy mahavita fianarana na licence na master any amin'ny université miankina na tsy miankina fanjakana dia any ho any amin'ny 10 tsy any ho any. Dika zany tsy vita fanjakana rery zany no amin'ny asan'ny tanora malagasy resaka fampantanana moa resantsika zao. Dia anisany zava-dehibe amin'ny fankakevitra hoe inona ny olana ho an'ny tanora malagasy zany mba tsy hoe mahavita fianarana na mahavita formation na fiofanana dia andehandeha fotsiny. Izay zany ny anisany tena hoe tanjona fanomezana asa fampananana asa indrindra ny tanora dia hitrandraka an'ireo le atao hoe atona opportunité na avantage ato anatin'ny faritra Bongolava. Ireo fankakevitra voangona dia hoentina any amin'ny nasionaly mba hamahana ny olana sedrain'ny tanora amin'ny tsy fananana asa indrindra amin'ireo mahavita fianarana mbola tsy ampitraikefa ary ireo tanora tsy misy fanofanana hanamafisana amin'ny fahaiza-manao. Tanora maro ny tonga nandray anjara tamin'ity fankakevitra mikasika ny fampananana asa natao teto Bongolava ity. Azo fiofanana fahaizana na koho resaka fahaizana izy ireo fiofanana. Firenena manana tanora maro anisany eto Madagasikara, misy amin'izy ireo anefa ny tsy anasaka miteraka vesatra ho an'ny fiarahamonina. Miezaka mitady vahaolana amin'izany ny fitondrana ankehitriny ka isan'ny fanometanana amin'ny famoronana asa ho an'ny tanora amin'ny alalan'ny fampiofanana ny fikambanana 2APDE. Zahay amin'ny fikambanana 2APDE na hoe association d'appui au développement et la protection de l'environnement dia manantanteraka ny paikady ny fanjakana amin'ny alalan'ny ady amin'ny fantrana amin'ny alalan'ny famoronana asa miainga avatia ifotony. Ny tombotsoa ho an'ny fampiofanana izay atao teto raha manao tsika ny engrais compost ny kirolera dia anisan'ny manatsara ny tany izay engrais compost izay satria miakatra efatreny ny volo vary ny kankana tenenina eto dia le kankana avy any andafy izany hoe evina fitidana mihinana fako izy io izany hoe manomboka eto zany ho antsika izay niofany tsy velontsony ny fako fa mivatika vola
izay fako izay. Taore ny fampiofanana kosa dia efa matoko tena fa afaka manomboka asa vatrany ny mpiofana. Afaka miopa kakany zezika ny telo volana ny asany fikambanana des APDE teto Vangaindrano dia mahatratra any amin'ny 80 ireo olona ny sitrika fiofanana ko sy kankana avokoa izy ireo. Fanamble ny fahasamento na dia miditra amin'ny taona fanananasa amizao ny tsy fandindra ny fahaizana ny fianarana zandindra ny fampanjaka adina ny asa nazo asa wa tanteraka waratsika woni tumbu fe le vita matatra folo faingo inna isanjato ny tany tsy fanagnana asa ho an'ny tanora 12 hatramin'ny 17 taona ato amin'ny faritra Sava, raha efatra faingo ray isanjato kosa ny tany tsy fanagnana asa ho an'olona tokony asa agnatin'ny 12 andro. Isan-taona magnodidina 200 ny mpitady asa voasoratra ato amin'ny sampandraram-paritra misanga ny fampananana asa Sava. Rehefa hitanay le profilan'ilay tanora na le candidat dia ampifandraisinay amina filana mety misy eo amin'ny tsena. Raha ohatra hitanay misy lesoka na misy mbola tokony harenina ilay dossier dia manao zay mamety hevitra, mame ihany koa fanitsiana amin'izay lesoka tokony harenina mba ahafahan'ilay candidat zany manana chance ambonimbony kokoa mba ahita asa. Dingana lehibe entina nangonina hevitra sy tolokevitra avy amin'ny mpisehatra samihafa momba ny tontolon'ny asa izao dinika momba ny asa sy fampanangana asa isam-paritra izao. Nisongadina nandritra ny ady hevitra ny isian'ny politika am-paritry ho an'ny fampanangana asa mba hifagnaraka amin'ny filàn'ny faritra tsirairay. Mafana fo ary vorona ndraindraiky sy makasiky ny hoaviny indrindra makasiky ny fampanangana asa sy ny fandrarahana ny tanorantsika eto amin'ny faritra Sava. Ny tanorantsika eto zany maro na ny eto an-toerana tanàna lehibe na ny ambanivohitra any dia maro zareo tsy maharegny vaovao, tsy mahafantatra ino mora mandalo. Iezaka zany izay atoato mba hity ny fotony hikorana amin'ny tanorantsika jiaby ireo amin'ny makasiky resaka fampanangana. Ity dinika ty dia mikendry ny andraisana ro zava-misy olagna ary vaolagna mifandraika amin'ny isam-paritra indrindra ny asan'ny tanora, ny fampifanarahana ny fiofanana amin'ny filantsena ny asa, ny fandrarahana ary ny fandrindrana ny politika pirenena momba ny asa. Marinina fa ny hevitra sy tolokevitra voahangona mandritra ity dinika ity dia mitena misehatra nasionaly ka hitondra ny feon'ny faritra Sava amin'ny fampidinana nasionaly momba ny asa. Fekevitra nandritra des profs à l'université de terrain sous un voalohany amin'izany fekevitra izany ny mijanona association ny satan'ny collectif Antoliara no anaovana ny fihaonam-ben'ny collectif amin'ny taona 17 manentana ny mpisehatra eo amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ar-tsiansa toy ny école doctorale ny collectif ny amin'ny fampiarana sy fanarahana ireo lalàna sy didim-panjakana ary didim-pitondrana manan-kery ka handroso sokevitra anatsarana izany hatrany mba ho fanamafisana ny fiara-miasa eo ministera pia sy ho fanatsarana tsy miato ny kalitaon'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ary ny haivao sy fampandrosoana maritra ny firenena. Faefatra handray anjara mavitrika sy feno amin'ny sehatra sy loahevitra rehetra ary fomba fiasa midinika sy fikaonan-doha ary fankankevitra nasionaly ny collectif ary ankinina amin'ny birao isan'ambaratonga ny fanatanterahana izany. Manana toerana lehibe ka hanohy ny fandraisany andraikitra mavitrika ny collectif amin'ny fizotra ny rafim-panavaozana
ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny manodidina azy ary haivao fampianarana ambony sy ny fikaroana ra-tsiansa fampianarana teknika sy ny fanofana arakasy ary ny fanabeazana fototra eto Madagasikara. Fahenina manamafy etona ny kolektifa favonona ny ray anjara sy hanoana ireo dingana ho amin'ny fanavaozana mba ho fanatsarana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ra-tsiansa ary ny haivao. Ny kolektifa dia manamafy fa any malagasy ny rampitanin'ny Madagasikara indrindra ny any atsimo ary vonona nomeny fahaiza-manao antosana izany. Fa fito farany moa dia ny Bureau national sy ny Bureau isan-tsapana no iandraikitra ny fandrefetana ny drafitra ho an'ny feptaona septambra 2024 ka hatramin'ny aogositra 2024 izay mainga amin'ireo fehi-kevitra ireo. Nisy ny velakevitra nakasika ny communication orale, teo koa ny velakevitra communication exposé ka manodidina ny zato no nandray anjara. Ny telo voalohany isan'ireo sokajy ireo dia notolorana fanomezana. Ny filohan'ny université Andrinjato Fianaratsoa tamin'ny fitaopamaranana dia nanamarika fa mahay ny profesora malagasy université Mpanjakana, porofo maro ireo mpitondra no novolavalaina tao. Toliara moa no handray ny andiany manaraka amin'ny taona 2024 sy 2024. Vaovao ara-kolotsaina amin'izao fotoana izao dia nanatantara kolotsaina nisy tanterahina izany arina ara-kolotsaina ity manandaza hisa ho an'ireo mpandalina ny fomba-mpagnano indrindra fa aty amin'ny faritry n'Ankarabe kolotsainy manana maizy azy mety ampasinanteniny ahitana ny tompon-tanàna ary tsy vitan'izay fa na ny vahiny avy any Andilam-bato ny Garamaso dia eto manatanteraka izay fisainana azy izay. Raika amby efapolo taona takaragna tsy miaro fahatelo varavaragna mba hany vahoaka misika ampasinantegniny ahazo fahasoavagna sy fitahiagna amin'ny alalan'ny fangatahagna sy fagnadiovagna fisaigna izay ataony. Mbola mipetraka tsara ny fagnajan'olo fomba io ary mahavelom-bola hatramin'izao. Fokosaka lava zafy fotsiny Ankarabe atao indraiky isan-taogno zo ka niany moa ny andra nataoko nagnanaovagna zegny amin'ny fanjava zotro fanjava antakaragna io no nagnanaovagna zo fanjava ibiafany varavaragna androsoa hasiny azo ny meva azo ny soa jiaby. Ilaigna ny famalavalagna ary aza nino karazagna fandrosoagna misy agny amin'ny toerana izay misy anao agny fa ny malagasy anao dia tanà. Ya zegny tsy tovizanao amin'izaniza zay managna fierté fa managna fototro io remany mahanao anao ny tantaranao maizy azy anao magnaja zay fomba zay ary ajain'olo anao amin'izay fotoagna zay. Noho ny fotoagna mety ho tery ny raha sy eo koa ny fady amin'ny andra misy olo indraiky fa tsy ny misy samy pasinantegny. Laiza sika saina izay vantana tony toekarena fomba ara-antakara misy fana sika io dia maro ireo any an-toerana valiny tampavo tena toerana sehitry ny toekarena amin'ny lafiny sy endriny maro no mahazo tombony amin'ny etsika amin'ny fisehana ara-pomban-drazana ampasinantegny eto Ambilobe. Raha trano tsampy zato tafo no eto ampasy dia mifanampy ny vahiny sy ny tompon-tany amin'ny fivelomana mandritra ny 3 andro. Zay nampirindreo ny trano, zay magnano bazarinay, magnano lokinay, boko ireo mampamondro pilasy, mampamondro trano. Tombotsoandreo koafa fisaigna ampasinantegny mampidipala ireo tsy somasoma. Mahita tombony eo fivarotana antao kosa ireo mpanjono. Mitombo zay le fitombosan'ny le fahazolavola ho azonay satria le prix laoko zay manonga mahazo avantage zay mpivarotro laoko zegny amin'ny kofisaigna karaka. Ya katony par exemple zay andavanandra zegny laoko lafiny 2 zegny izy amizao zay lafiny 3. Ny varotra vola visy tavoangy no isan'ny mampiavaka ny eto ankoatra ny varotra fitafy mifanaraka amin'ny fomban-drazana atao ka nahasarika ny Armel zay avy any amin'ny faritry Sava hitondra ny vokatry ny asa tanana tamin'ity taona ity. Le fomba fisehana isika
karaha ty zava-dehibe zegny tokony tsenany resaka varotro mikasika resaka karazana fanjakana satria maro le olo zegny atrotro ny raha ty avy amin'ny faritro maro varotro le raha fitaovagna ampiasaigny ty mbola vaovao be amin'olo fa za ndraiky matoky fa amin'ny taogno magnaraka mety maromaro zegny ny olo fa zatra amin'le izy santonany ireo fitadiavam-bola hita ireo ankoatra ny sehatra ny fitateram-bahoaka zay ny sarety anjatony tonga manao fitaterana sy mivarotra rano tegnina tanora maromaro no mahazo asa sy fidiram-bola amin'ny asa madinika mandritra ity fisaigna ara-pombandrazana ity zay matetika no miantoka ny lany amin'ny fidiran'ny mpianatra tsy hoely asa madinika zay efa mitady fivelarana amin'ny lehibe kokoa noho ny fitombon'ny vahoaka tonga miatrika sy maneho fanajana ny hasin'ity fombandrazana antakarana ity ary koa ny fitombon'ny filana misy amin'ireo tonga miatrika izany eto an-toerana lafim-baovao katrahana Lombe tsara sa ny vidiny panakony ny vohitra ny forabentana izay ny vaovao sy be ny vokatra fa ny mpijindra no tsy ampy matanjaka amin'ny vokatra ara-pambolena ny komina Ambanivohitra nisongadina izany nandritra ny forabeny tantsaha natao teto amin'ny fokontany ny Marovay aty amin'ny distrika ny Maritsara fotoana zay nanasongadinana ireo karazana vokatra maro samihafa nataon'ireo mpitondra sy ny tantsaha amin'ny fokontany io ny toetrandro amin'ity dia mizara telo misy ny manintsinintsy mafanafana antonontonony ka noho izay fiovan'ny toetrandro zay dia ny vokatra amin'ity dia misy fizarany be dia be misy reto kafe letsi bosary la vanille girofle katsaka savoka sy ny tariny ka raha loatra zany zay raha ny voy ny loteny festival hoe vokatra be ny tanjony dia misy satria mahatsaro latsakilabao ny faritra tompon'ira Lambilimbe ny manana vokatra reo nefa tsy dia misy ny mpandraraha firy tsy ampy ny vidiny ka zay agnatin'izay festival zay dia ampafantatra ny manampahefagna ny mpandraharaha magneragna nosy to hoe mba hitsidika ny kominy misy anefa reo vokatra re dia anagna ato amin'ny komina voapirofo teto nandritra n'izao hetsika izao fa milofo amin'ny asa ny anatin'ny komina Ambanivohitra Ambilombe zava-dehibe amin'ny fampanosoagna zao fanaovana ny festival izao satria raha ato agnatin'ny district Manitsara dia hita fa komina mamokatra ary miasa ny komina ny Ambilombe ary zao no natonga ny vahoaka napakevitra miaraka amin'ny ben'ny tanàna nanokatra izao festival vokatra be izao andiany voalohany izao faraben'ny tantsaha izao ny lohevitra teto Zambonamboly etsika maro samihafa no nentina namariana izany nandritra n'izao lanonana izao no nalorana ny jiro ho an'ny fokontany fito mandrafitra io komina Ambilombe io avy amin'ny tamberimbidiny entina carbone nanafana ny fotoana groupe Siska vaovao mena fitaovana fahazo Gurumbe fampiofanana isterana ampahafantarana an'ireo lalàna mifehy fivarotana fanafody sy nampitana fahalalàna mikasika ny fitantanana sy fandrarahana amin'ny tontolon'ny fanafody ireo no votoaty ny fanofanana an'ireo mpivarotra fanafody aty amin'ny faritra Iorbe ny fampanarahan-dalàna sy fiarovana ny ainy vahoaka no tanjona dia ny antony selikia tele ty ma zany dia hanatsarana an'le fomba fiasa satria fantatsika tsara fa betsaka ireo fanafody miparitaka iran'ny ambanivohitra rehetrarehetra any indrindrandrindra dia izana zany ny ampanarana ny ara-dalàna an'ireo mpivarotra fanafody rehetrarehetra atao anatin'ny faritra satria fantatsika tsara fa ny fanafody dia zavatra saripady izy io ary mila olona manana fiona fiofanana manana traikefa amin'izany no tokony hisehatra ao anatin'izany fivarotana fanafody zany manana fikambanana misy mpikambana 7 efa manana taratasy fahazoan-dalana ara-dalàna avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny mpivarotra fanafody madinika aty amin'ny faritra Iorbe tsy asa fivelomana ihany fa sady famonjena ny ain'mpiarabelona ny fivarotana fanafody
koa manampy ny traikefa hanatanterahana ny asa ity fampiofanana nomeny avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity. Amin'ireo vahoaka malagasy ao ihany koa moa zany ny traikefa izay efa nananana teo aloha dia mampitombo ny traikefanay zany. Ny fandaharana ny fanafody tena zava-dehibe zany dia ao ny fampianarana anay amin'ny resaka fitahirizana fanafody. Maro ireo mpivarotra fanafody izay tsy manara-dalàna eny amin'ny tsena ka mahatsiaro misedra olana ireo manara-dalàna izay manaja fen'ny fepetra. Hiezaka izy ireo hanatsara trano ny asany ary koa hiezaka amin'ny fanaraha-maso sy fanenjehana ireo manao kaboraraka miara-miasa amin'ny anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo tompon'andraikitra aty fotony. Ny ara-tantana tontolo ny talefafo zany tany gasy ao mazava ny toromarika sy afatrafatra napetraka ny Andriamatoa Andriamanantsoa Philbert Hervé ho an'ireo talemparitra ny sampanaraha-panjakana Atsinanana Rotonta izay nanao ny famindram-pitantanana teo amin'ny lapan'ny faritra Atsinanana ny alakamisy 20 aogositra 2024 teo amin'ny mahasolo tena mpanjakana voalohany azy aty amin'ny fileovan'ny Toamasina misy ny FDB itondran'ny prefectura indrindra amin'izao ankatoky ny fanarenana trany ny Toamasina taoriany fandalovany rivodoza gezany iny. Misy koa ireo ataontsika hoe FDB itondràna ny prefectura ny Toamasina lazava teo ny fanajana tahaka ny anak'Andriamaso ny lalàna ny feny asa sy ny sehatra izay iasana koa zany ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny vanjavy andaniny ary ny fambolena sy ny fanambolena sakafo kilany ny resantsika. Patsihivina ny izy mbola azy hoe tafiditra ato anatin'ny ekipan'ny prefectura ny Toamasina ianareo amin'izao dia anisan'ny ezaka lehibe ataontsika ny sy ny fitantaram-panjakana madio lavitry ny kolikoly ary ao anatin'ny fahitsiny. Manarak'izay dia mazava ny teninareo teo hoe renivohitra ara-toe-karena i Toamasina mpamokatra eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny tsika hoe fanondrana tsy maintsy anaovantsika ezaka arak'izany ny ampitana ao anatin'ny fetona iasana izy ireo politika ny fanjakana ny amin'ny fampiroboroana ny famokarana sy indrindraindrindra ny fampirindrindrana ny fambolena sy ny famokarana ataon'ny tantsaha amin'ny tsena tsy ho fatiatoka fotsiny izy ireo. Ao anatin'ny tontolo iainana indray sy ny fampandrosoana ny vanjavy dia fanantsika tsara fa tafiditra anatin'ny avokaviky Madagasikara tokoa ny ala aty Atsinanana izay efa manomboka ravarava amin'izao fotoana izao tsy maintsy anaovantsika ezaka lehibe ny fiarovana ny ala sy ny fanamaitsoana indray any Madagasikara amin'ny alalan'ny fambolem-kazo aty amin'ny faritra Atsinanana fa indrindra koa miady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalana sy tsy ara-dalàna ny ala dia atsimo. Samy nampanantena moa teto ireto talemparitra roa mirahalahy vaovao ireto ny itondra fahaiza-manao ny avy eo amin'ny andraikitra sahaniny tsy andraraka ilombiandoha ny ministera ny fidy sy nanendry azy avy eo amin'ny toerany. Mbola masina ihany trisa aty rehetra ao anatin'ny district roa mpanjakana development FD mbola izany ambao sy any ny fampafantarana ireo tetikasa ho vatsiny ny FDL vola
ho an'ireo komina valambiny folo ao anatin'ny distrika ny Toamasina faharoa sy ny fitondram-panazavana amin'ny asa hifandraisan'izy ireo amin'ireo sehatra na melabelatra ny manandrify azy toy ny CENI, ny gendarmerie, ny ONN, ny poste malagasy, ny fitaliavana na ahitana ny fanavaozana ny repoblika, ny serasera sy ny kolotsaina mba hahafantarana ireo tendro hiasana sy ilana fifanantonana. Fotoana izay tafiditra tao anatin'ilay fivoriana fanao isam-bolana ho an'ny ao anivon'ny distrika ny Toamasina faharoa hoy Ramatoa Andrianarson Jessica Nancy, lehibe ny distrika. Anisany tafiditra ao anatin'ny asan'ny solotena-panjakana ety fotony ny tantsoka hoentina amin'ny vondrom-paritra tsy njaram-pahefana. Izy io dia fivoriana fanao isam-bolana izay fanaonay isam-bolana entina indrindra nampianan'ireo kaomina 17 ato anatin'ny distrikan'ny Toamasina faharoa amin'ny fitantanan-jaram-panjakana eny fotony. Miavaka kely izy tamin'ny tindray mitoraka ity satria misy an'ireo sampan-jaram-panjakana sy fitaliavam-paritra isan-karazany izay ato anatin'ny faritra Atsinanana nangataka mba hiona amin'izy ireo ihany koa mitondra sy hanampy amin'ny distrika amin'izay tantsoka atao izay. Izay no nampiavaka kely azy tamin'ny tindray mitoraka ity. Teboka maromaro no nivotra tao toy ny hoe toy ny ahoana no andraikitra raisin'ny ben'ny tanàna amin'ny tsy fandriampahalemana toy izay ihany koa ny amin'ny fampandrosoana ny tanàna fa indrindrindrindra ny fitantanana an'izay hoe raharaham-panjakana izay mihitsy dia ny fotony. Amin'ny fiaonana toy izao no ahafahan'ireo ben'ny tanàna nametra-panontaniana amin'ireo sehatra heverina fa mila mitondra fanazavana eo amin'ny asa-panjakana sy ny mety fifandaminana hampirindra ny fiarah-miasa amin'ny andaniny sy ny ankilany. Noho ny fiampitona ary ny dia maro amin'ny fokotany votry ny distrika nisy atao ity fodra any tena vetrany. Miroborobo ny tsenam-bokatra ao amin'ny fokotanin'ny Marovay, komina ambanivohitra Ambilimbe aty manomboka tsy maraka ny filan'ireo mpivarotra ny fotodrafitrasa misy amin'io tsena io ka nanosika ny fitidin'ny tanàna nampiany mpitondra fanjakana nanamboatra ny tsena kely entina amahana izany olana izany. Vita zany izao fotodrafitrasa zao zany pavion izay atrehintsika aketo vokatra ny fiarah-miasa tamin'ny solom-bavambahoaka ny Madagasikara Andriamatoa Rasolomanana Bebe Olivier. Eo koa moa zany ny fokon'olo nanolotro hitany teo zany atao tsena noho ny fisiany vokatra maro ato ary hita koa moa ny poniny sahirana amin'ny fomba fivarotana dia natsaraigny zany ny tsena natsangana reto fotodrafitrasa reto hanatsarana ny tsena zany eto amin'ny bazary ny Marovoay zany dia makasitrika ny solom-bavambahoaka zahay amin'ny fagnampiana amin'ny fagnanaovana reto pavion reto taolona 100 zany nampiany tamin'izy to. Mamaly ny politika ny fanjakana amin'ny fangararana ny fitantanana ny fisian'ny fotodrafitrasa tahaka itony. Mariky ny tany misy vokatra dia tsy maintsy mihitsy ny tsena ary mba hialagna amin'ny varomaizina sy ny varoboba dia tsy maintsy apetraka ny tsena mba ho varotra mazava ny varotra tanora fa tsisy mividy ayokolakola ary ny politika ny fitondram-panjakana dia ny hoe mivarotra malalaka magnentina ny olo amboly. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ireto fotodrafitrasa ireto ka nandritra ny lalonam-pitokanana narotiny solomavambahoaka nanao tatitra tamin'ny vahoaka no sady nanolotra ny milina fanjairana ho an'ny fikamaram-behivavy sy kojakoja ara-panatanjahantena ho an'ny tanora ao amin'ny komina ambanivohitra Ambilombe. District afana ireo taterny Andro Marso nanentana ny mponina eny fotony amin'ny anamorana ny asa ny avy amin'ny CMCS na ny Centre Malgache de la Canne et du Sucre fanafanganana ny asa hamelomana ny orinasa Siranala. Raha mety andalo eny amintsika reny teknisianina reny ifampiresaka ny tany dia mba hanomezantsika ny zay totakevitra na totam-baovao tokony zaraina. Eto ihany koa moa zany dia mirary ihany satria raha tonga zany zavatra zany tsy maintsy ny fampiresahana ihany no ezantsika atao ary manantena ny fanomezantsika vahoaka ny hevitra
amin'ny fampiresaka dia mba samy miaraka atsika hamerina indray an'ilay orinasantsika. Isan'ny anjara biriky oentin'ny faritra Menabe izany. Mitombogna harenan'ny faritsy, mamoaka siramamy ny faritsy, mandroso tokoa ny faritsy rehefa misy orinasa zay. Ny anjara biriky hoentsika vao faritsy, voalohany magnampy an'ireo mpiara-mombonantoky amin'ny fagnatitara malaky izay fagnorenan'ny orinasa zay. Ary eo koa ny resaka sosialy, mandresy lahatsy andreo vahoakantsika mba tsy hagnapoly ny raha na tsy nety tao aloha na avy ny fampiteny orinasa taloha. Manamafy izany ny avy amin'ny commune ny Analaiva. Miassuré ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny fivezivezendozy amin'ny asaintin'ny tany Siranala io. Dia magnamora koa amin'ny zavatra tadiavindozy dia la tsy tenitsika zany ohatra hoe mijery fary zao rozy hoe aiza ny tokony ahitantsika fary. Velim-pisaorana ny solitena ny vahoaka eny ifotony. Isaorana amin'ny tafotafo ny andriamatoa PRRM amin'izao fitsinjovana anay aty amin'ny faritsy Menabe amin'ny famerenana ny orinasa Siranala indray mandeha. Zakana zay taretin'ny kolonely Mikaela zay nitody-doha taty amin'ny faritsy Menabe amin'ny famelomana ny orinasa Sikoma. Tena faly zahay ary tena faly ny vahoaka ato amin'ny fitsanganan'ny orinasa io. Fa zao dia faly mihitsy fitongavana reheto hamelon'ny Sikoma. Fa ny zanakare dia tena sahira mihitsy zahay eto. Ny farana tamin'ny dinika ametrahana ireo lamasa hatao amin'izao dingana faharoa izao ny fotoana ny faha 20 ny volana aogositra taona 2024. Siranala Joa Nisha Fukta Andaingo Anga Daftrasa Jiro Nisha Futa Zan Fumba Join Miranda Skansai. Herim-popokin'olona no nahavitana norina ny tobim-pahasalamana lehibe manana efitra 5, 10 metatra ny lavany, 7 metatra ny sakany, mitetim-bidy 12 tapitrisa ariary, izay vita ao amin'ny fokotany Ambobary, commune Ambanivohitra Andaingo, distrikan'ny Moramanga. Anisan'ny olana ho an'ny mponina teto Atrignera ny alaviran-dalana eo amin'ny fanatoana tobim-pahasalamana raha misy ny marary sy ny hiteraka, izay mandeha tongotra hatrany amin'ny 20 kilometatra, ka nahatonga azy ireo niara-ny entana nanangana ny foto-drafitrasa. Olona no any amin'ny 4,000 mponina avy amin'ny zana-tanàna 12 manodidina no mahazo tombotsoa amin'ny fampiasana azy ity. Tonga tany an-toerana nitokana ny zava-bita sy nanokatra ho ara-panjakana ny tobim-pahasalamana, ny solombavam-bahoaka, ny dokotera Rajaobelona Lova Herzo sy ny médecin inspecteur ny Moramanga, dokotera Razanatra Tovohery. Miendrim-piderana hoy ny solombavam-bahoaka ny ezaka sy ny fiarahamientana naseho ny mponina teto, ka nahatonga azy nitondra ny anjara biriky tamin'ny fanampiana maro samihafa. Rehefa nahita an'izany zany izahay dia arak'ilay voalaza hoe izay mesaka ihany no tsy maintsy ampiana dia nanampy izahay tamin'ny fanatanterahana atsaka sy andavany ny fahavitany zany CSB communautaire zany. Ny fanamboarana ny plafond dia ny toanay madiodio dia misy ihany koa moa zany ny fandokoana ny trano rehetrarehetra ary nisy ny famatsiana fitaovana izay nataonay tamin'ny alalansiady dia ny table d'accouchement sy ny fanafody dia nomenay zany atao anatin'izany. Zany natao dia mbola appréciana an'ireo vahoaka reo satria modely ary atao hoe mba tokony anatra tsara moa zany ho an'ny toerana rehetrarehetra moa zany zao zavatra zao e. Ary isoranay ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay eto moa zany andriamatoa médecin inspecteur amin'ny fiaraha-miasa atao anatin'izay na amin'ny malalaka ny fanamboarana zany no netaetan'ny vahoaka tonga taty aminay dia ny arahana nanao moa zany izay fangatahana zay dia tateraka izy ankehitriny. Nandritra ny lanonam-pitokana no nitondrany ny ben'ny tanàna ny etaetan'ny mponina ho an'ity tobim-pahasalamana ity. CSB communautaire izy io dia efa misy moa ny fangatana izay efa nalefa lay amin'ny ambaratonga isan-karazany ihany mba ho lasa ho CSB izy io. Fanafody karazany maro ny ampilay adina amin'ny aretina tazomoka natolotra ho an'ny tobim-pahasalamana ary fanitso 30 anamboarana ny tafon'ny EPP izay ravan'ny rivodoza. Ireo no voandalana natolotra Andriamatoa solombavam-bahoaka nandritra ity lanonam-pitokana ny tobim-pahasalamana tao Ambobary, commune Ambanivohitra Andaingo ity.
Petraka tamin'ny fomba ofisialy aty amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo ny fikambanana fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara na ny FFM ka andramatoa mbola Mamonjy Chrysostome no voatendry ho mpandrindra andraikitra ny fandrindrana sy ny fitariana ny asan'ny FFM aty fotony ka tonga nametraka izany tamin'ny fomba ofisialy aty antoerana ramatoa mpandrindra-paritsy ny fikambanana avy amin'ny faritra Anosy. Fandemon'ny fanavaozana atao amin'ny faritra Anosy na hoe fitokisana divatana hitary hanjinja ny FFM eto amin'ny distrika Amboasary Atsimo. Amin'ny maha fandemon'ny fanavaozana Madagasikara dia manana anjara anjaikitsy maro tika vahoakan'i Madagasikara indrindra amin'izao fanavaozana ny Madagasikara zao. Voalohany Mikael Rajamerina dia anaky boka amin'ny tany eto ka tsy haiko iety tsy hanomboka ambelahy ambelahy tikany i Mazengay Dego tanany Mazengay Dego tamatavy maneho azy indrindra tika tompo ka manomboky zao mitsangana amin'izay tika andao ny famoetana andao ny fanampy fa dia FFM toy natao hisokatsy ho tika iaby ka eto zahay zaho misolo-tegna fa itika iaby FFM ka manomboka an'izao dia manainga tika tanora mba hitsy atao agnatin'ny fikambanana FFM fanavaozana zao tsy hanay zao hoe ho tafiditsy tika iaby amin'ny asa fanjakana amin'ny raha rehetrarehetra fa akaiky ny fitonjana tika natao tafiditsy agnatin'ny fikambanana toyatory fikambanana izay hanatanteraky ny vinany filohan'ny fanavaozana zao fikambanana FFM zao ary hanampy hanometana anazy hanatanteraky zay raha vina rehetrarehetra izay atao Madagasikara toy. Mbo fikambanana toy androany amin'ny maha fikambanana azy zay dia ny ara sosialy no iasana ka manomboka androany dia mbo mameriky fagnetana ho atika ka misalasala fa misy membre misy rafitsy ato zay afaka hatonga tika zay hisoratsy agnaraka manomboka androany avao tika dia efa afaka magnatona hoe zahay hitsy FFM. Tonga nanontsona sy nanome voninahitra izao fotoana izao moa ny solombavambahoaka ny Madagasikara roa rahalava voafidy aty amin'ny distrika ny Amboasary Atsimo ny lehibe ny distrika ny lefitry ny be ny tanàna eto antoerana ny tron'ireo ray aman-dreny toteny sy ireo sefokotany ary ireo fikambanana maro samihafa aty Amboasary Atsimo. Vaovao lafinifiny vaovao vehivavy ny Amboasary fifaninana Didi nena sa telo tany Arabi samba vehivavy tamin'ny malasato kare gasy toerana ny rojerana Efatra amin'ny telopolo sy telonjato ireo mpifaninana avy amin'ireo firenena telo amin'ny telopolo amin'ny zato maneran-tany nandray anjara tamin'ity fifaninanana dia amin'ny fahaenina amby efapolo ity izay natao tany Arabia Saodita ka ny roa sy roanjato lehilahy ary roa amin'ny telopolo amin'ny zato vehivavy izay samba no nandray anjara tamin'ity taona ity. Ny famakiana sy ny fitadidiana ny Coran feno no nandraisana anjara ka teratany malagasy i ramatoa kely Famezantsoa Farid Razanajava no nahazo ny voalohany tamin'ny sokajy 15 ary nandrombaka ny amboara. Tsy mora aloha ilay izy satria isaky ny tanàna isaky ny firenena dia samy manana ny traikefa-ny avokoa, samy namoaka ny traikefa-ny avokoa. Dia niezaka zany ny tenanay izay nandray anjara zany alhamdulillah nameny avamy fahasoavana sy fiezahana dia tafakatra anisany zava-dehibe loatra amintsika malagasy ny fananana amin'ny concours amin'ny Coran zany dia
culture islamika zany fifananana kulturaly anatin'ny firenena silamo ny firenena rehetrarehetra manao an'izany firenena silamo manao an'izany fa ny mahasamihafa kely tian'ny Arabia Saoudite no ao no misy le toerana ivitoerana izay itudian'ny teny silamo rehetrarehetra amin'ny fivavahana ary io no nidinan'ny Coran zany voalohany indrindra ary taony nipoirany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny mpaminany izay nametraka ny firenena silamo teto antany ary zay ny amin'ny lafiny fivavahana ary amin'ny lafiny ny tetibola zay napetra ny fitondrana saodiana tamin'ity fifananana tia dia mahatratra 11,490,000 ariary 11,490,000 ariary ny tiako atongavana zany hitantsika ahoana ny fampiakarany ny kolotsaina. Nigadona teto Madagasikara ny izy malaza teo ireo delegaciona malagasy tany an-toerany narena fa ny ministra na rambahiny saodiana islamika no mikarakara ity hetsika ity. Alaka natokana ho an'izy ireny tsarovy fa tsy fitandremana iray sekondra monja dia ampy ahitana loza ho anao sy ho an'ny hafa ka animba no avinareo. Fampiasana tompona andraikitra, arovako ny haiko, arovako ny hafa.